anao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankilandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Eoropa. Mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiambenana, mivavaka fiambenana, sambatra izay mbola mialohan'ny fiambenana amin'ny Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray rasana mba malala miaona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray tena koa miaona aminao eto androany a, ary dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy a, amin'ny isa-tokantrano a, isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy a. Ary androany fa tonga miaraka aminay dia tena aminao tsika sendrasendra mihitsy akory ny atongavanao eto fa tena misy raha mba ilan'ny tompo anao. Alléluia. Dia araroty ny fotoana afahantsika mifampahery amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia tahiny tompo antsika rehetrarehetra. Miloha zavatra izao ndotsika aloha hivavaka hametraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia aoriana izay izara tsodrano dia fampiaraba dia fanona tsodrano dia hiditra avatra any amin'ny fandarana sy ny fijona vavolombelona. Raha aloha navakitsika Juniarda au Liban izy nitondrantsika anatin'ny bavaka fanombohana. Juniarda, anao ny fitenenana. Tainy Jesosy daholo antsika rehetrarehetra, tainy Jesosy pastera mianakavy mankasitraka pastera nanome fitenenana. Ndao antsika hiaraka hivavaka mapetraka fotoana teo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao Andriamanitra noho ny fitanitananao anay, noho ny fiarovanao anay Andriamanitra, mbola tafiona indray zahay amin'izao rivariva zao. Hiatriky ny fotoana maminay Andriamanitra, vavaka fiambenana izay toanay Andriamanitra. Misaotra anao zany Andriamanitra, isaoranay zany. Ary amin'izao Andriamanitra mbola mangataka ny fanatrehanao Andriamanitra amin'ny fotoananay ity. Atreho ny fotoananay Andriamanitra, ianao Andriamanitra ny homba ireo mpanomponao izay hanatanteraka izany vavaka fiambenana zany. Ianao ny hanindry ny lelan'izy ireo Andriamanitra, mba hiteny araka ny sitraponao Andriamanitra, ianao ny hanolotsena izy ireo. Ary izay ampiheniko Andriamanitra tsy mipiheny fotsiny fa mipiheny mpankatony ny teninao masina. Ary ny fitaovana andesina amin'izany Andriamanitra apetraka filoam-pelantananao. Telefony, ordinateur, ny wifi indrindrandrindra ny amin'ny pastera izay lohany izay ny vavaka fiambenana zany Andriamanitra. Ary mety mbola maro koa ny namanay fotoana ity. Ianao ny mahafantatra momba izy ireo Andriamanitra, raha ohatra mbola andalina dia faingano ny dian'izy ireo Andriamanitra, mba samby ifampivory zahay Andriamanitra, ifampahery amin'ny alalan'ny teninao masina. Devony sy ny satana sy ny firongony izay ty hitady tsy fifantohana ny Andriamanitra, mba handraisanay lesona ny vavaka izay ataonay androany, mba andesinay ampiarina amin'ny fiainanay. Misaotra sahady Andriamanitra ny fanatrehanao ny fombanao anay amin'ity ary mangina ity. Izany vavaka sandatra, tinonika, sy riko anatrehan'i Jesosy Kristy. Misaotra reo. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao vavy Juniarda anatin'izay vavaka mampezanentinao izay nanomboana fotoana. Dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ray soarina tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia fa 70 dia ny faraika amby 30 no tsodranotsika amin'ity androany ity. Isaia fa 70 andiny faraika amby 30 no tsodranotsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarantakany voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa
tsy ho reraka. Vao maly tsika safako maly no nitoromomban'ny maly, nitoromomban'izay miandry an'i Jehova. Halleloia. Ka raha mbola isan'izany ianao a, isan'izany mbola miandry an'i Jehova zany dia zay no andrasanao. Zay miandry an'i Jehova dia handroso ely kosa. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Halleloia. Amen. Raha izo ary zany tsodrano zany a, Erika Rack, France, tonga soa, Kikanandriana soa Madagasikara, Miresopianjana, Arabie Saoudite, Erika Rack, France, Razana soa Sylvie, Koweït, Sandola, Koweït, Nianamainy soa, Italie, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Maria Angela, Dubai, Soa Meva, France, Yama, Koweït, Jesosy Manakizay, Allemagne, Mirarandria Malala, Allemagne, Kadaka Malala, France, Marizio, États-Unis, Ranosy Olga, Koweït, Tsiramboramela, France, Erika Rack, France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Soa Meva, France, Ranosy Olga, Koweït, Namintso Makrina, Koweït, Claude Arazaka, France, tahiny tompontsika rehetrarehetra raiso zany tsodrano zany a, fa mitanteraka aminao tokoa anie a amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Ino ary tsika? Tiako ampaherezana be amin'ny teny ity, misy olona raha ao izy androany a, olona zay vao avy nampaherezana rivariva teo, nampaherezana resaka tamin'ny mampiona rivariva teo. Dia mba tiako ty olona ty mba hanolorako an'ity ry ty. Halleloia. Sy tsika rehetrarehetra zay mety mbola mety misalasalany amin'ny falebiazan'Andriamanitra, mety mbola misalasalany amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra, mety mbola manana fisalasalanany amin'ny fomban'Andriamanitra atsika, dia te hampairanao amin'ity androany ity manao hoe ndao toky an'Andriamanitra, matoky fa Jesosy momba anao. Tsy hoe mandalo ady tsika dia avelany rery, fa misy fotoantsika mandalo ampitombony ny finoantsika. Misy ampiresako anao rehetra izay mandalo ady teny ity. Nisy fotoana za nahita namako, niaraka tamin'ny namako izay, dia mpampiady akoholahy izy, mpampiady akoholahy. Tadidiko nandraisako lesona amin'ny moa zatra resaka mba jireko amin'ny fiainako, mba lalovako dia andraisako lesona foana. Dia zao zavatra nitranga, lainy ilay akoho dia tsindriny eo amin'ny aseny mandeha, dia tsindriny eo amin'ny lamosin'ilay akoholahy. Dia mirezarezy ohatr'izao ilay akoho dia tsindriny sady aseny mandeha, ohatra hoe manao maritra kanara zany. Tsindriny. Fa maninona ao ilay akoho ny ampijaliana? Tsy ampijaliana zany rado izy fa atanjahana hozy izy. Le hitanareo ilay hozatra atao amin'ilay tongotr'ilay akoho atao amin'ny ambadiky ny hanina. Izy zany a, rehefa tsindriny izy dia iny no mihenjana. Ohatra antsika manao musculation zany, dia dia mba hampatanjaka an'ilay hozatra. Satria izy rehefa mamely izy amin'ny fatsiny dia mafy be mihitsy iny rehefa miady izy. Mafy be mihitsy ny kohany satria efa zatra an'ilay tambesarany. Dia nandraisako lesona ilay izy hoe tsika tsy akoho eo anatin'Andriamanitra fa tena zanany tiany. Misy fotoana ny ady lalovantsika natao ampitombona ny finoantsika fotsiny, anatanjahana ny finoantsika fotsiny. Tsy mamono antsika amin'ny ady zany Jehova, zay no tadidionao zany. Ianao efa ao amin'Andriamanitra. Raha mbola tsy ao ianao a, tonga vao amin'ny raha mandalo ady ianao. Raha tena hitanao mihitsy hoe mafy be mihitsy ho ady eo, antson'Andriamanitra io ary koa asan'ny devoly izay mbola mitady hamotika anao, danengana mihazakazaka ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra ianao dia aza matahotra. Satria Andriamanitra tsy mamono antsika amin'ny ady zany. Fa Andriamanitra mampatanjaka antsika amin'ny ady. Afa-baraka ny aran'Andriamanitra resy amin'ny ady zany ianao. Fa io ady io tsy natao haresy ianao, fa io ady io natao ampitombona ny finoanao fotsiny a, tsotro izao. Dia mahereza, dia mahatanjaha, dia Andriamanitra ny omba asikarakara ary hitantana anao. Nisy fitsonavam-bolombelona, isika. Fa za rehefa androany rehefa mba nieritreritra zany hoe inona ro zany? Nieritreritra teo zany tena zany, inona ry fitsonavam-bolombelona ry ve? Dia ny zavatra niainako androany no maro, azoko hitsonavam-bolombelona fa za zany a mba te hijery zavatra hoe le tena tsapako tadidiko hoe mety mbola tsy niteneniko tamin'izany fotoana zany fa tsapako hoe zavatra tena ngeza. Dia andao aloha sady ramba aloha tsika,
joroavolombelona aveo fa nambiditso makrina Koweït elana miarinena France zasika patitry France bersava Koweït zana Monique Dubai mamina Angélique Koweït de sosinoeriko izy moa zany sosinoeriko ty fa iam Koweït de artisan de Madagasikara France tahiny Jesosy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite de sao zany le fitsinavolombelako androany de aloha tena korapitsona raha afaka pitsona amin'ny herinandro zoma fa na amin'ny sabata na amin'ny latsinainy fa ty zavatra ty va ny zavatra mba anisan'ny nakasika ana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy tamin'izao asan'Andriamanitra zao. Misy olona tany Madagasikara ndray andro tsy hoany akoatsiny amin'ny joroavolombelona ohatr'izany tsika tsy voatery ny androany raha tegna taonareo ny androany be dia be aloha ny azoko lazaina fa zay Jesosy mba te tena ny zavatra tena le spesiala be reny androany. Nisy olona nety nambavaka narary mafy de nety nambavaka izy io avy namanana tamin'ny telefônina nety nambavaka de izy ety nambavaka amin'ny telefônina io efa tsy miteny intsony efa tsy mihetsika intsony zany de hoy zany mantsy an'le olona teo anilany le olona garde malady manao hoe izy hoe afaka mihaino raha miteny teo anareo de maheno izy hoe maheno izy fa masony fotsiny mihetsika hozy izy na manaiky fotsiny izy na mananona tsy miteny intsony izy efa tsisy mivavany efa le hitanao le ohatra miraikitra efa le tena le hafahafa be reny zao aro ataovy amin'ny sofiny fotsiny le telefônina de rehefa teo amin'ny sofiny teo telefônina de resahako izy tsy tonga de nivavahako fa niresahako izy hitanao ianao mbola andeha hanompo an'Andriamanitra ianao mbola ho ampiasain'Andriamanitra satria izy io dia mpanompon'Andriamanitra ianao io mbola ho ampiasain'Andriamanitra makaina fotsiny ataonao eto amantsy azy zany makaina fotsiny ianao miazakazaka misy manao asan'Andriamanitra de tsisy fotoana akainany mihitsiny ianao fa ny ataonao eto tsy ho faty akory fa makaina de mbola velona ianao ho atsangan'Andriamanitra indray ianao mino an'izany ve ho ianao de izy ny olona akaiky manao ohatr'izao ny izy de zao aro hivavaka itsika menadahy hivavaka itsika de zao manana finoana de tenen'i Jesosy za Jesosy mbola te hiasa ho anao hoe za Jesosy mbola hiazakazaka ho anao hoe ny androko sisa rehetra teneno Jesosy androany hoe raha velona eto Jesosy de ny androko sisa rehetra te hanompoako anao manaiky an'izany ve ho ianao de enozy izy tena vavaka izay de nentina vavaka izy Jesosy sitrano ty mpanomponao ty de nitoriana tamindray ny amin'ny Ezekia izay narary mafy fa tokony ho faty fa nampian'Andriamanitra 5 taona ny andro ny ainany de rehefa vita ny vavaka de tenenina ny fianakaviany tsy maty zany satria fianakaviany efa nisy miteny aloha izy ety nambavaka tsofina rano mijaly loatra izy satria lamosiny zany ny vata amin'ny fandriana ela be efa masaka ny lamosiny rehetrarehetra iny efa masaka ny avadibadika tsy indraindray satria efa masaka be ny lamosiny dia fianakaviana efa nangataka hoe ny vavaka atao zany hoe aloha izy mba ho faty satria mijaly loatra de aloha hafainganina zany ny fahafatesany ary efa nentina mavaka sady manao antsoava aminareo zay marary de za miteny anareo tena manasitrana ny vavaka alleloia tena manasitrana ny vavaka ary tena aina tena renirano mandalo na de efa hazo maina ary fa hono tena randra raha maheno ny fofondrano izy de hitsimoka indray alleloia amen de voninahitry n'Andriamanitra itsoko avolombelona aminareo fa efa ela moa zany efa taona vitsivitsy zany tantara teneniko anareo zany fa androany mba tiako tsarovana manokana Jesosy mba tiako membonahitra manokana izy ny amin'ny zavatra izay nataony fa ndraindray mantsy reny zavatra iny ohatrany adinodinontsika ndraindray reny zavatra iny ohatrany hoe mandalo fotsiny de zahako faly raha mba mizara aminareo zany fitsoavana zany efa mitondra fiangonana izy zao am'zao ary efa mitondra
vokatra be dia be indray eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tetenanareo azy aminy manao hoe ny azy mba hijoroka olombelona. Tsaroako kely izay androany tena ndarina tena dia tsaroako dia ohatry ny voakasikany foka hoe hay Jesosy izany zavatra nataonao sao dia mba hadinidinonay izany fa azafady indrindra aleo mba lazaina ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra. Alleloia, tsara Jesosy dia dahinto-py ihany koa Marina Tiana Canada, Angèle Pagès France, Lovletina France, dia manampitso France artisanay de Madagasikara. Enao mba irary soa mampionntsika fa anniversaire ny androany, anniversaire mampionna androany dia raha mba misy tena mamy atolotra ho azy dia fahalon'izy raha mba mirary soa azy tsika. Aingodina Andrina Solo France, mily sobenjana Arabie Saoudite, dia tahiny Jesosy mampionna ihany koa France. Daholo tsika enoiry atolotra anareo ty irity, tiako be misy ty irity dia tiako atolotra anareo koa ampahaizana anareo mahatokia fa tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra, tsika manana Andriamanitra velona miara-mandeha amintsika. Zavary menofinaritra daholo dia aoriana izay amaky fitsoana olombelona avy aminareo ny tenako. Menofinaritra daholo.
Halleloia. Zany mihitsy aza manafa zanak'Andriamanitra rehefa mandalo ady ianao dia zao fotsiny anamboliana amin'ny morale anao za zanak'Andriamanitra. Aza manahy fa Jehovahandriamanitra tsy mbola nanary ny olona na dia indray mandeha aza teo amin'ny fiainany. Tsen'Andriamanitra zany. Halleloia. Dia mahery ianao matokia azy aza manahy fa tianao Jesosy tianao Andriamanitra. Toatsika mankivy fitondram-pavambera izay isorako anareo sahady nanome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fitondram-pavambera zava-dehibe zany. Anao mihoatra amin'ny fiainanao indray Andriamanitra raha-pitso mbola kasihan Jesosy daholo indray, kasihan fanahy masina daholo indray ny zavatra rehetra manodidina anao hiara hiasa ahasoa ny fiainanao dia raha-pitso indray no tonga eto amin'ny fitondram-pavambera lavoroveny. Hoy tojo hoe ny tontolo androko anazy isorako an' Jesosy fa na dehibe aza ny asa dia teo Jesosy nomba sy nanavy dia vita soamantsara daholo dia teraiko koa izy ny azo sy namely sakafo saza ho anay menakavy misaotra tojo. Halleloia. Misaotra rehetra amin'ny raha soan'ny mampionina. Hoy Jesosy mandresy hoe direct Jesosy nanome tanjaka na dia narary be aza za tao anatin'ny 2 jours mankasitraka Jesosy nanasitrana ahy dia teraiko koa Jesosy tamin'ny fiarovany anay menakavy kely dia mbola tafona soamantsara tao tranoko dia faly koa za fa mbola naray komandy amin'ny herinandro direct Jesosy. Halleloia. Amen. Tia indran'olo solika be niriny tiako be koa indran'olo solika tena mamiko mihitsy ny niriny mampitombo ny finoko be tena miakatra be mihitsy ny finoko rehefa menao ny niriny. Halleloia. Omena soabenjany misaotra Jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovany ary nahita fity tamin'ny patron ihany koa. Amen. Halleloia. Hoy Père tao hoe misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro anay menakavy feno fiarovany salama tsara. Halleloia. Amen. Halleloia. Misaotra anareo amin'ny fiarabana. Hoy Lina hoe misaotra halleloia misaotra n'Andriamanitra lehibe ozy izy Halleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe hoy Lina fa nanana rendez-vous tamin'ny zanako androany dia tena taraiky be izay mianaka noho ny embouteillage fandraisin'ny dokotera foana. Ray Jesosy tamin'ny fahitavity. Halleloia. Raha mo tontolo andro menakavy kely samy navita ny asa mandraranay avy izay dia tafahoana soamantsara ato an-trano indray voninahitra ho azy irery ihany. Halleloia. Amen. Halleloia. Tsara Jesosy. Dia nanay Jesosy mahalalana tompony sabata hoy soameva fa vita soamantsara ny tontolo andro tamin'ny toloteny sabata tamin'ny fandarana andramokazahona nanasitrana ny soameva. Tsara anao Jesosy mahalalana tompony sabata. Saotra soameva. Tsara Jesosy. Ny tompo dolera tsika rehetra dia ndoarisika hiditra amin'ny toloteny avy hatrany dia rehefa verina eto ny tenako amin'ny famirabelalana ny toloteny ndoa mpandrosika na vavitsika nambiny somakrina izy nitondrasika anatin'ny toloteny androany. Hoy Erika halleloia direct Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sery ary fahasalamana izay menakavy sady lamina koa ny asa tany ampiasana sady vita daholo ny asa rehetra. Amen. Ndao ary tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Halleloia. Ampandrosika ary navavitsika nambiny somakrina hitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Makrina anao ny fitenenana. Alleluia. Tahin Jesosy atsika rehetra dia tahin Jesosy koa pastera menakavy dia mankasitraka pastera manome fitenenana dia resiko fahasoavana ho ary afa koa hitondra tenin'Andriamanitra amintsika androany. Dia ny tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Jeremia 7:2-20 ka hatramin'ny 3:20. Jeremia 7:2-20 ka hatramin'ny 3:20. Dia nivaky teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no nolazain'i Jehova. Aoka ny hendy tsy hirehareha amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehareha amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehareha amin'ny harena. Fa iza te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany aho Jehova. Izay manao famindram-po sy
fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako hoy Jehova. Amen. Dia ny soramandry ny amin'ny tsy fahatokisantena sy ny fahatokisana an'Andriamanitra izay mitsara marina. Amen. Dia maro amintsika ry havako ny matoky ny tenantsika, matoky ny fahendrentsika, matoky ny volantsika, nefa zava-poana izany ry havako. Fa ny fahatokisantsika an'Andriamanitra, ny fahendrena azontsika avy amin'Andriamanitra, izany no sitrak'Andriamanitra, ary ny fahamarinana azontsika avy amin'ny Andriamanitra. Izany ihany no fahamarinana eto ambonin'ny tany. Tsisy ry havako ny fahamarinana eto ambonin'ny tany na inona koa izany afa-tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Dia te hilaza aminao aho fa raha ny herinao dia afaka horiraka anao, rera-poana anao tsy havita n'inona izany raha ny herinao no ampiasainao. Dia tempatsahinao foana aho hoe tantaran'ilay Goliata dia nanan-kiry, olon-geza, dia nanana ny maha izy azy amin'ny vatana na amin'ny angovo zany dia tao daholo ny amin'ny fanefa ny Davida kosa dia olona kely tsy mahavita n'inona fa nanana fanan'Andriamanitra, nanana Jehova, dia ary indry amin'ny nanana fahendren'Andriamanitra dia nahafaty an'i Goliata. Aleloia. Dia te hiteny ianao koa hoe na hoe ngeza tahaka an'ino ianao dia na manana diplaoma tahaka an'ino ianao fa raha tsisy fanan'Andriamanitra, raha tsisy fahendrenana fahalalana ho an'i Jehova dia tsy zava-poana izany. Za revako te hiteny ianao koa hoe dia tsy revako ny olona manam-bola, manan-karena fa nefa amin'ny tsy fahamarinana no azahoany an'izany, satria tsy matahotra an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra izy eto hoe ny olona mahalala an'Andriamanitra, hoe ny olona mahalala Andriamanitra, ny fahalalan'Andriamanitra dia harena be eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Satria nahoana ny olona raiky mahalala an'Andriamanitra dia afaka amin'ny fatopatotra rehetrarehetra, satria ny olona ohatra ireo zao ohatra hoe mahafantatra olo anankiray dia fantatrareo daholo hoe ny momba anazy, ohatra hoe zavatra tsy tiany, zavatra ilainy, zavatra tokony atao dia ohatrohatran'izay. Fa ny Andriamanitra dia efa omeny daholo ny zavatra rehetrarehetra tokony ahafantarantsika izy, dia nomeny ny teniny, nomeny ny didiny dia mba ahafantarantsika izy. Fa raha ny olona raiky mahafantatra an'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny sy manao ny sitrapony, manao izay tian'Andriamanitra, dia izany no fahendrena. Fa raha olona ray endry fotsiny tsotra izao fahendrena amin'ity ambony tany dia tsy mahalala an'Andriamanitra dia mety hoe manana tsy fahamarinana, ao ny lainga, ao ny fanambakana, ao ny fihavonavonana, ao ny firehirehana tahaka an'izao tokoa. Mirehareha hoe amin'ny volany fa tsy mirehareha izy manana an'Andriamanitra. Dia tahaka izany dia mety hoe levona eny an-dalana izany ry havako, satria harena azo amin'ny fanambakana, harena azo amin'ny fitaka tahaka izany dia levona eny an-dalana ry havako, fa tsy hoe harena azo avy tamin'Andriamanitra. Amen. Dia raha ny harena azonao avy tamin'Andriamanitra dia tsy ho rava mandrakizay mihitsy, tahaka ny ara-panahinao zany na inona koa ny eo am-pelatananao dia tsy ho rava izany, satria nahoana dia Andriamanitra no miandraikitra anazy, Andriamanitra no misahana anazy ny farak'izay kely indrindra. Tahaka izany ny fahasalamanao dia Andriamanitra misahana izany, satria ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ry havako dia ny Andriamanitra manao ny fahamarinana eto ambonin'ny tany, dia tsy zavatra marina eto ambonin'ny tany afa-tsy ny avy amin'Andriamanitra rery ihany. Ohatra hoe aza mandainga dia ny eto ambonin'ny tany dia ny olona izany dia fahendrena avy amin'Andriamanitra izany, dia ampiarintsika eto ambonin'ny tany. Dia ny aza mangalatra dia didifolo izany ry havako, fa dia tokony hoe ny sitrapon'Andriamanitra izany no ataontsika mba azahoantsika fiainana, mba azahoantsika zavatra tokony ilaintsika eto ambonin'ny tany, indrindraindrindra fa ny olona mahalala an'i Jehova, ohatra hoe
zao anao misy olona raiky kamaradinao dia mahalala anao dia rehefa indray androany revako dia raha mitaraina aminao iny olona iny dia mino fa tsy hijery fotsiny ianao satria mahalala anao izy dia mety hoe hoampianao zany izy dia tahaka izany koa tsika rehefa mahalala an'Andriamanitra dia manao sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho avelan'Andriamanitra irery antsika revako dia hoentina any amin'ny fiainana mandrakizay indrindra dia izany ny fanantenana no ataontsika fanantenantsika an'Andriamanitra dia tsy eto ambony tany dia mandrakizay revako dia aokany ianao dia mba ahalala an'Andriamanitra sy ahalala ny fahendren'Andriamanitra dia raha ny fahendren'Andriamanitra dia tena tsy takatra saina revako dia ohatra zao namonoan'ny Davida Goliata dia fahendren'Andriamanitra koa satria nahoana hoy ianareo dia vato-pilonjy no namonoan'ny Davida ny Goliata dia aiza moa hoe ino lezako anazy dia tsisy hoe torolalana tamin'izany fa hoe Andriamanitra mihitsy nanome fahendrena azy dia akao vato-pilonjy dia izany no fitaovana ampiasainao hamonoanao an'ny Goliata dia fahendrena zany revako fa tsy hoe zavatra hita tamin'ny zavatra hafa na hita tamin'ny internet na tamin'iny fa tena hoe pitsika an'Andriamanitra fahendrena avy amin'Andriamanitra be dia be raha izaho fahendren'Andriamanitra ao tena be dia be tsy takatra ny saina revako dia tena hoe misy zavatra rehetrarehetra ary izany no mahatonga olona iray rehefa manompo an'Andriamanitra dia tsy tia miankiankina amin'olona izy satria fantatry ny olona iny fa hoe zava-poana ny olona eto ambony tany fa ny tena izy dia an'Andriamanitra indrindra fa any amintsika Madagasikara ny resaka hoe fitsarana ny fahamarinana eto dia raha matoky olona ianao any Madagasikara dia na dia hoe avoakanao aza afaka mamadika ianao rehefa mandeha any amin'ny fitsarana ianao fa na dia hoe manana avoaka mivadika aza ianao fa raha manana Andriamanitra raha petraka anao eo amin'Andriamanitra ny adinao dia Andriamanitra ny mpitsara marina dia hanome rariny ianao satria ianao mahalala an'Andriamanitra ianao no manana fahendren'Andriamanitra dia ianao ihany no marina fa tsy an'izan'iza na dia hoe eo amin'ny fahadisoanao aza anao indrindra misy olona hoe enjehina amin'ny zavatra tsy natao enjehina amin'ny zavatra hoe endrikendrehina amin'ny zavatra tsy natao ohatran'ireny dia tsy tsaranao amin'ny tsy hanameloko anao zany Andriamanitra fa hanamarina anao fa satria zavatra tsy nataonao satria ianao koa mahalala an'Andriamanitra Za revako dia hijery vavolombelona zaho indraindray za ato maha olombelona antsika dia rehetra surtout tsika hoe indrindra tsika hoe miasa ato amin'ny lakozia indraindray misy zavatra mianjera vaky dia zaho ato amin'ny toerana ampiasako ato rehefa indray andro za revako dia namaky zavatra dia niteny patron hoe alana amin'ny karamanao ilay izy dia temoako hoe fa tsy za hoe tsy hanaiky an'izany mihitsy na izany moa tena hoe lalina eto am-poko mihitsy hoe zaho raha inona zavatra simba no ataoko dia hoe tsy fananiko ilay izy dia zaho tsy mba hanefa izany mihitsy satria nahoana ilay izy tsy fananiko voalohany dia faharoa koa dia zaho manana Andriamanitra hitsara amin'izany zavatra iny ve minihana tontoko eo amin'ny tany sa zavatra iny minihana vakiako dia minihana zerako dia zay revako ny fahalalako an'Andriamanitra dia Andriamanitra hitsara za amin'izany fa dia hoy sy patron hoe alana amin'ny karamanao ilay izy dia nangina moa ako hoe fa dia nanginako dia tonga moa fa raha volako indray tamin'izay dia izy hoe izy nivakinao baolina zao takalakatsaka dia oza hoe tena zaho tsy te hanefa an'izany no menomenako eo anatin'ny patron dia oza hoe oza tamin'ny patron hoe anao angamba tsy manao fahadisoana dia zay no nataoko tamin'ny patron hoe dia anao volagno tsy manao fahadisoana any am-piasana dia zay no teneniko tamin'ny fa ilay izy tsy fananiko dia teneniko ohatran'izay foana hoe tsy fananiko ilay izy dia ty moa patron dia nimenomenina be izy nimenomena izy fa efa vita zany izy fa averao fa zaho dia rehefa zany tena izany dia nomeko vola foana aty vola zay alanao amiko amin'ny karamako zany satria zaho
dia omeko fotsiny sotro zao fa raha alaina eo aloha dia alaina izany ilay izy fa zaho matoky Andriamanitra fa patroko tsy araka ny te satria Andriamanitra mitsara anay raha zany ny diso dia aokany eo zaho ho azon'ny patroko ilay izy fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa dia patroko tsy nanala ilay izy tamin'ny tsy naka ilay vola izy fa hozy vita fa satria ilay izy tsy fananinao dia ilay izy tena tsy fananiko dia raha izay ry havako hoe noho ny hoe raha olona hafa zay raha ny olona tsy nanana Andriamanitra da mino ry hafa fa tena nalain'ny patroko ilay vola fa zaho natoky an'Andriamanitra fa hoe Andriamanitra hitsara anay fa tsy patroko tsy isa tsy rahavaviny tsy isa fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny tompon'ny fahamarinana. Aleloia. Dia rehefa manaraka fadinao antsika andeha hiaraka amin'Andriamanitra andeha hanao sitrapon'Andriamanitra dia andeha lalàn'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahendren'Andriamanitra dia izany no zava-dehibe iainantsika zanak'olombelona izany no tena tsara indrindra ny fiainantsika amin'ny fahatokisantsika an'Andriamanitra tahaka izany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany dia aleloia amen. Aleloia. Mankasitraka ny nanao na vavy makirinina atao anatin'izay toriteny nentinao mahafinaritra be izay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Jeremia 9:7-13 no nivakiny androany. Anaran'i Jesosy ny soramana dia ny amin'ny tsy fahatokitena sy ny fahatokinan'Andriamanitra izay mitsara marina. Anaran'i Jesosy izao nolazain'i Jehovah, aoka ny endry tsy rehareny amin'ny fahendreny, aleoka ny mahery tsy rehareny amin'ny heriny, aleoka ny manan-karena tsy rehareny amin'ny hareny, fa izay te harehare dia aoka irehare amin'izao. Dia ny fahendreny sy ny fahalalany ay hoy Jehovah izay manao famindrapo sy fitsarana marina ary fahamarinana etỳ ambonin'ny tany. Raha tsorina zany izay zavatra teny an'izay dia mitovy amin'ny voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany. Epistelin'ny Korintianina voalohany toko voalohany ny 1:30 miaraka isika amin'izay. Raha fehezina zany ilay zavatra voalaza teo dia izao hoe mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka Jehovah no reharehany. Halleluia. Amen. Izay mirehare aoka Jehovah no ho reharehany. Eny ry havana ireo zavatra rehetra voalaza ireo tokoa dia tsy misy afaka hirehare ihany mihoatra noho Jehovah. Manana fahendrena ianao tsara zany. Ilaina ny fahendrena sa tsy ilaina? Tena ilaina ny manam-pahendrena. Ilaina ny fahendrena. Fa ny fahendrenao tsy afaka hireharehanao. Halleluia. Ny Halleluia. Raha manam-pahendrena ny olona anankiray dia tsara zany. Tena ilaina ny fahendrena. Fa raha ohatra hoe ny fahendrenao ny reharehanao ambonin'Andriamanitra dia zava-poana indray ny fahendrenao. Aoka ny mahery izy tsy rehareny amin'ny heriny. Tsara be ny mahery sa ratsy? Tena tsara ny mahery. Fa tsy azo ireharehana. Raha misy kery ambana olona milaza azo endry dia ataoko hoe misy ny filozofa angamba ny tena hoe sady endry tena mirehareny amin'ny fahendreny tena zareo Grika dia tena mirehare mihitsy amin'ny faranana amin'ny fahendreny. Ny Grika mantsy tena tamin'ny andro taloha tena olona tena mirehare mihitsy ny amin'ny fahalalany sy ny fahendreny. Fa zava-poana zany ry havana. Ary tsy mitondra makaiza ilay izy. Jerenareo fa ny filozofa, betsaka ny filozofa izay atao hoe mikatsaka fahendrena foana. Ny filozofia mantsy dia miompana amin'ny fitadiavana ny fahendrena, fikatsahana ny fahendrena. Betsaka ny filozofa tsy mino an'Andriamanitra. Misy koa ny filozofa mino an'Andriamanitra zany hoe atao hoe i Saint Augustin zany zao anisan'ny filozofa tena hoe tena mino an'Andriamanitra. Zareo ny azy zany ny fahendrena tsy navelany ho rehare. Araka ilay resaka ny tenentsika teo izay irehare
aoka ny anaran'Andriamanitra ny reharena hoe ka Jehova no reharehana ireo tsy ny fahendrena tsy ny fikatsahana fahendrena sy ny fahendrena izay efa voarantony efa anazy fa Jehova. Izy amaky tena Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa ndray vakitsika zao Korintianina faharoa mitovitovy amin'ny teo any Korintianina faharoa 10:17 fa izay mirehareha dia aoka Jehova no reharehany izay mideratena no ankasitrahana tsy izay mideratena no ankasitrahana fa izay derahin'ny tompo. Ny olona zany raha vao mirehareny amin'ny tenany dia mideran'ny tenany izy zay. Tsy mahalala anga nareo, izany tsy mahalala raha mbola zandray aloha. Tsy izay mideratena no ankasitrahana ho ny tenin'Andriamanitra fa izay derahin'ny tompo. Manahoana zao ianao io derahin'ny tompo ianao io sa mideratena amin'ireo zavatra am-pelatananao sy ny zavatra anananao. Betsaka ny olona rehefa manambola izy manamboninahitra dia mirehareny amin'ireny rehetrarehetra ireny. Fa ianao raha ohatra ka mamaky ny mpitoriteny izay voany amin'ny voalohany mpanoratra amin'ny mpitoriteny zany vao manomboka fotsiny ny fitoriteny ataony ny soratra ataony mpitoriteny toko voalohany dia ny voalohany ny tenin'ny mpitoriteny zanaky Davida mpanjaka tany Jerosalema. Solomona mantsy nanoratra amin'ny mpitoriteny zanaky Davida. Inona moa mba zavatra nampalaza zany Solomona? Zavatra anankiroa ngeza be. Mba soratikira amin'ny commentaire mba tadidina inona zavatra roa ngeza be nampalaza Solomona tamin'ny mpanjaka rehetra nisy hatramin'izay. Zavatra roa ny soratanao. Zavatra to dia miaraka izy. Mba soratsorata eo fa za maky an'ilay teny hoe any amin'ny mpitoriteny toko voalohany 2 zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitoriteny. Zava-poana dia zava-poana eny. Zava-poana ny zavatra rehetra. Zava-poana dia zava-poana hoy mpitoriteny. Zava-poana dia zava-poana eny. Zava-poana ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra. Inona ny soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany eo ambany masoandro? Lasa ny taranankiray ary mandiny kosa ny taranankiray fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa dia miposaka ary masoandro miletika sady miriotra ho any amin'ny fitoerana izay miposahany. Mianatsino ny rivotra dia mihodina miana varatra vezivezy mandrakariva izy ireny ka manodidina indray. Ireny rano ireny dia samy maka amin'ny ranomasina nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay alehan'ireny rano ihany no iverenany indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona malaza. Ny maso tsy mamo mijery ary ny sofina tsy mamo miaina. Izay efa teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany no mbola atao indray. Fa tsy misy zava-bavao akory ety ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity vavao dia ilay efa teo ela ihany tamin'ny andro taloha antsika ihany zany. Tsy misy fahatsarovana ny taloha ary ny ho avy koa dia tsy ho tsarovan'izay andimby azy. Alleluia. Ndreka vakina zavatra ny soratanareo hoe toy hoe vola sy fahendrena dia marina tena fahendrena somary vady. Dia ny Noely fahendrena, ny Jonathan nanana fahendrena, ny Lôjezy fahendrena, ny Nambintso fahendrena sy harena. Dia Rosoa nangataka fahendrena sy faralanina mpanjaka Solomona fahendrena sy fitiavana. Ny Erika fahendrena hoy Angelina de Marcelina fahendrena somary vady hoy Sandola. Zava-poana somary vady kosa izy zava-poana maro vady. Izy maro vady indrindra. Marina izany ka. Fa ny tena nampalaza azy zavatra ngezabe anankiroa dia hita tao amin'ny Solomona dia ny fahendrena nananany sy ny harena teo am-pelatanany. Fahendrena sy harena zany ankoatran'ilay maro vady no efa taterina izy vao maro vady. Fa ny laza nahafantarana azy voalohany dia ny fahendrena sy ny harena nananany. Nefa ravana izany olona sady endriny manam-pahendrena izany no miteny fa rehetrarehetra izao dia inona hozy izy? Zava-poana. Zava-poana ireo ary tsy azo irehareha.
zava-poandreo ary tena tsy azo rehariana ary ny tena marina tsy mavita ninina ka ireo tamin'ny andron'ny covid reny tadidinareo tany Chine anisan'le ramatoa le naparitany tao amin'ny tao couloiran'ny hôpitaly vola be tany amin'ny banky satria maninona tratran'ny cancer izy tamin'izay sa covid moa tsy tadidiko dia niteny tamin'ny dokotera hoe tany amin'ny hôpitaly dia voan'ny cancer i ramatoa dia niteny tamin'ny dokotera hoe nitenen'ny dokotera efa voafetra ny andro iainanao sisa efa manisa andro ianao sisa dia zao no niteneniny mirahany amin'izay ny agent tana ilay fitaolo volako rehetrrehetra ny amin'ny banky dia nentina banky sakosy feno vola espèce dia zao niteneniny tamin'ny dokotera meko anareo daholo rehefa velony ataovy izay asitrana fa meko anareo daholo reo vola eo tena mariny ny dokotera efa tsy misy azo atao aminao intsony efa manerina ny vatanao ny poziny efa tsy misy azo atao intsony manisa andro sisany azonao atao zao no teneny ramatoa tamin'le olona mpanampiny rehetra reto vola reto nanaparitao eran'ny couloiran'ny hôpitaly asevo maka zay aka fa fantatra ankehitriny fa tsy mahavita ninindreo niasa mafy ao izy nitady andreo za mieritreritra fa afaka anao zavatra eo amin'ny fiainako reo fa tsy afaka nanao ninina rehefa ny dokotera teny hoe voakoty ny andro iainanao dia voakoty zany fa za miteny anao fa na misy olona efa voakoty ny andro iainany voitsika ny teny misy mpanompon'Andriamanitra ngeto amin'ny baiboly Ezekiany anarany efa hoe maty mihitsy efa tsisy azo atao tsony efa Isaia mpaminany mihitsy na dia nijery azy ny teny hoe zao ny teny Jehova ho faty anao fa tsy ho faty anao ilazao ny fianakaviana fa ho faty anao mbola misy azo atao kay rehefa mivavaka izy mivavaka angeravana mahavita zavatra iza moa ny ivavahantsika Jehova ny ivavahantsika rehefa Jehova ny ivavahantsika halleloia dia inona zavatra mitranga mbola misy miova amin'ny fiainantsika mbola afaka mitombo ny andro iainana ka izy ary ny andeha reharehantsika Davida rehefa nanao tamin'ny Goliata tokoa Goliata nirehare tamin'ny tanjany sy ny habeany sy ny heriny sy ny fediana izay nananany fa Davida nirehare tamina zavatra anankiray amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:20 fa io kosa Davida tamin'ilay Filistiny ianao manantona amin'ny sabatra sy ny lefinary ny lefipoy tsy mahavita zavatra zao fa betsaka koa ny efa matin'ireo fa hoy kosa Davida fa za kosa manantona anao amin'ny anarany Jehova tompony maro Andriamanitra sy ny miaramilan'ny Israely izay efa noekenao androany azo atao manantona ny problème amin'ny alalan'ny amin'ny anaran'ny Jehova Andriamanitra misy problème tsy vitan'ny vola tsony misy problème tsy vitan'ny vola tsony politika fotsiny dia efa tsy vitan'ny vola zareo mahazo an'ilay miliardera-tsika any Madagasikara fa vitan'Andriamanitra zay vonapahiry olona tamin'ny ariva teo tena mafiniadiny zany olona zany fa zao do hivavaka ozy mampionona do hivavaka raha mivavaka ianao vitan'i Jesosy io zany mahatonga antsika irehare ny amin'ny anaran'Andriamanitra ary tsika tsy afa-baraka zany raha Jehova Andriamanitra ny irehare antsika Tesalonianina voalohany Tesalonianina voalohany toko 2:7-9 Halleluia olo Galatianina tsika rehefa nandaotsika anompo an'Andriamanitra le rehareny amin'ny anaran'Andriamanitra fa tsy afa-baraka zany anao raha ny anaran'Andriamanitra ny rehareanao Galatianina toko 1:7-8 manomboka androany zavatra ray atao rehareanao dia ty vakiako aminao ty androany Galatianina toko 1:7-8 fa sanatrina mba misy ataoko rehare afa tsy ny hazo fijaliany Jesosy Kristy tompontsika izay nahavoaomby zao tontolo zao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko ary izaho kosa raha ny am'izao tontolo zao Alleluia ataovy rehareanao zany mataonao zany Jesosy
reare apanany hoe ty za ty ve dia nafatesan'ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo teo ambony hazo fijaliana. Reare nge zany ry avana. Mba azonao an-tsena hoe tomba ambidinao raha hoe Jesosy mihitsy natakalo anao zany. Zany ny tokony reare antsika. Za ty olona misy vidiny a. Alleloia. Ao am' Jesosy. Alleloia. Za ty misy vidiny eo mason'Andriamanitra ao am' Jesosy. Alleloia. Hoy Paoly Tesalonianina Filipianina. Vakitsika ny Filipianina. Zava-panahy ty resahany ty androany a. Filipianina toko faharoa 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Paoly hoe 2:20 mba tsy ho manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay sehonareo taka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy ka tsy mihazakazaka foana aho ary tsy nisasatra foana. Sika ny reharehantsika io zany tazomitsika amin'ny fiavian'i Jesosy. Sika zany mila manana an'izay rehareny amin'ny hazo fijaliana zay amin'ny fotoana Jesosy tonga. Io ny reharehanao. Mba tsy menatra ianao fa manana zavatra azo ireharehana. Ilaina ny rehareha amin'izany fa le zavatra ireharehanao ny amin'ny hazo fijaliana. Nafatesan'i Kristy ho anao. Alleloia. Tesalonianina faharoa 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. 7 azafady. Tesalonianina faharoa 1:7. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra manakirivo zany ny aminareo rahalahy fa mahamendrika izany satria mitombo fantatra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra no ny faharetanareo sy ny finoanareo ary ny fanenjehana rehetra izay manjo anareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Ary raha misy zavatra tokony reharehan'ny pastera sy ny mpitarika, tsara ihany hoe mipinitsika tena tahiny ny tompo be tena manaka atao daholo. Tsara be tokoa zany hoe ny mpinitsika dia salama tsara daholo tsisy an'izany taizana aretina sy olona marary lavo zany. Fa ny rehare voalohany dia ny reharehan'ny Paoly dia mahita ny mpino tafatsoro, mahita ny mpino mitombo amin'ny finoana, mahita ny mpino mijoro amin'ny fanenjehana, mahita ny mpino mitombo amin'ny finoana, maharitra ao amin'ny Kristy, na mandalo ady na tahiny ny tompo dia io fa mijoro. Alleloia. Voatahiry eo amin'ny filazantsara, voatahiry eo amin'ny finoana. Zany ny rehare avana malala. Zany azo ataonao mirehareha amin'izany. Hoe nenay indray atao amin'ny fandarana andramoka izao. Raha ireo ankizy ireo sarotra ny hitan'ireo aloha tsy hanonona anarana. Iverin-dalan'izany raha zao ny zavatra nitondrahan'i Jesosy azy mandrava tonga amin'ny andro any. Alleloia. Misy tantara ingeo ambadik'ireo olona rehetra hitanareo, ireo anarana hitanao rehetrarehetra ireo, ireo anarana hitanao mivezivezy isan'andro san'andro mipotro ireo, misy tantara ingeo ambadik'ireo. Tantara be ireo ambadik'ireo. Ao ny tantara matoritory fo, ao ny tantara mampietaletana, ao ny tantara malatsa dranomaso. Ao ambadiky ny anaran'olona anankiray hitanao eto isan'andro san'andro ireo, misy tantara ao ambadik'ireo. Ary ny any reharehako dia ny mahita azy ireo mbola eo androany. Alleloia. Da hoe tsika rehetra atao amin'ny groupe izay maresy, na rareo izay mpanaraka ny fandarana, ho rehare ho an'i Jesosy a. Ho reharehanay amin'ny anaran'i Jesosy. Firy taona nareo izay nefa teto. Mba firy taona re izao nareo nanaraka fandarana afaka fiamberana teto hoe zany ny rehare zany. Ny fahitana nareo voatahiry sy mijoro ao amin'i Jesosy. Afaka manoratra nareo firy taona ianao izay ny teto. Firy taona ianao izay nanaraka zao fandarana zao. Ary firy taona izay ianao nanaraka vavaka fiamberana tsy tapaka mihitsy isan'andro san'andro. Misy taona ianao marary. Narary zany zao zoko mihaja mahazo sy fakomaly 2 andro izy narary. Fa za mbola nahita anazy teo foana. Alleloia.
misy fotoana ianao faly, misy fotoana ianao tena misy zavatra fitahina be azonao dia ny olona tokony andeha anao fety be vocal fa ianao mivavaka ihany ianao. Halleloia. Zany ange rehare ge zany ry avako malalako e. Rehare zany ao am' Jesosy. Amen. Ary tsy zavatra kely zany. Halleloia. Toloteny toko fahatelo andiny fasivy. Inona ny soa azo miasa am'izay sasarany? Inona ny soa azo ny olona am'izay sasarany? Eny taona zao tojo ny teto, saotra Jesosy. Halleloia. Reharenge zany. Io tanora lahy kely io manana ny azony atao izy any Allemagne any, manana ny fatanorana izy. Tadidiko mihitsy ny commentaire mitojo. Manao publication itojo io tam'izany. Mbola izy zany mbola tsy teto kory a. Mbola tsy hoe teto fa nanomboka nahita fandarana izy. Dia nanao publication izy mety tadidiny ny am'tiako publication avy tsy ho tadidiny. Zao mba nataony kakabe jeriny. Izy mbola tsy resaka taminay fa nijery mba izy ty lehilahy ty mahery fo kely aty. Nijereny. Taona koa ny Erika zao. Dia milaza aminareo namako rehetrarehetra fa zay isaky ny amin'ny 9 alina dia tsy azonareo hoe renina fa mijery fandaharana. Izay tena afinaritra. Dia mitaona ihany koa ny angala ihany taony $100 depuis 2019 no elifany tony teto. Dia mitaona zay soa mevany teto. Efa taona zao irina. Halleloia. Reharenge zany ry amany. 5 taona zao Rodriguez. Reharenge zany ry amany. Rehare ao am' Jesosy enge zany. Misaotra anareo. 7 taona Angelina Diamay fa goakaikantitra andry. Marina tena efa taona. Misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anareo. Zany zao Paoly dia zany ohatra n'le teo mihitsy Tesalonianina faharoa iny. Halleloia. Misaotra an'Andriamanitra dia misaotra anareo maharitra. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Zao nge ry havana malala e. Mampahery anareo herintaona zao mihaino sope anjara. Mampahery anareo za. Miovaova ny fiainantsika. Misy olona indray rehefa mandalo ady izy tonga eo. Dia tsy maninona foana koa nefa n'izany. Misy olona indray misy olona anankiray izay zao fa isaky ny tonga indray mandeha isaky ny herintaona izy miditra eto na indray mandeha isaky ny roa taona. Dia miteny zavatra anankiray mahafinaritra be. Hoe ohatra hoe mizara misy zany ny fiainany ihany e. Dia mipotra eto izy commentaire ray ihany ataony. Nenay zao ihanina ohatra zao. Dia tsy hita tsondray afa-keritaona indray izy nita. Tsy maninona mety nge zany. Tsy maninona zany. Ame voninahitra n'Andriamanitra koa ny ataontsika eto. Halleloia. Fa ny zava-mahafinaritra dia zao. Efa taona hono izay zoky alay mivady. Vetivety zany fotoana eny taona beta. Ndry misaotra raikisy. Ty tena aminareo amana hoe zay mihitsy nefa le fiainana. Ny tena marina zany tsy nampivanilina taminareo le vola, tsy nampivanilina taminareo le harena, tsy nampivanilina taminareo le voninahitra, tsy nampivanilina taminareo le tanjaka. Halleloia. Tsy nampivanilina taminareo le voninahitra le hery. Ary Jonathan reny nge raha rehefa ela ny teto angamba Jonathan sy Tody reny zany efa ela indrindra teto amintsika. Halleloia. Tao ambadik'izay nitombo harenonareo. Fa zao iza nataonareo rehare? Tsy le harena fa raha le harena nataonareo rehare efa lasinareo nandeha nanompo harena tany. Le fahasalamana le tanjaka hoe raha tsy zany efa tsy hitatsika teto tsony soameva. Satria narary zany soameva zany. Fa rehefa nisitranin' Jesosy tsy le hery sy tanjaka ahafahany mandeha sy manao bote eran-tanana tsony satria bote be izy taloha. Fa aloha nijanona ny rehareny amin'ny anaran'Andriamanitra teo. Halleloia. Tara izy isaky miteny dia zany dia misaotra Andriamanitra mena fahasalamana azy izy. Zay ny olany. Nanana ny fiainana nge zany zoky alainy zany. Fa iza ny ataony rehare zao? Jesosy ny ataony rehare zao. Rehefa Andriamanitra ny rehare atsika dia lasa tsisy mandefitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. I Paoly
teniko azareo fa i Paoly rehefa anomboka anao ny asany izy. Paoly zany de olona tena nomena toerana ambony ary tokony olona ikarama be. Tanina toerana ambony. Fa nalohan'ny Paoly nanino tery areny amin'ny anaran'Andriamanitra izy, lasa izy ny asa, lasa izy nanao asa tanana, lasa izy mivarotra ny asa tanana, lasa am'izay izy mandeha mitory-tena. Misy pasteur zay Denis Mock ny anaran'ilay izy. Efa fantatrao zay Denis Mock zay. Izy zay de olona mpanao politika. Efa mpino ihany izy fa mpanao politika. De lasa efa minisitra izy, minisitry ny fampianarana zany lehilahy zany. Fa teo amina minisitry ny fampianarana azy, na ray antson'Andriamanitra izy andeha hoe ndanina toroio filazantsara, nametraka démission izy ry havana. Pasteur Denis Mock nametraka démission izy amin'ny maha-minisitra azy, de lasa izy nandeha nanao asan'Andriamanitra hoe very le mbola vao manokatra fiangonana mbola le mampalahelo kely le mbola le trano rotsy petakely reny, mbola mpino anankiroa telo efatra dimy mety folo roapolo. Nefa tarizina n'inona voninahitra, vola, arena teo daholo. Fa napetrany tamin'ny tany reny, nametraka démission izy amin'ny maha-minisitra. Be dia be mifanohitra amin'izany zao be dia be indrindra efa pasitera de omena toerana kely eo amin'ny politika eo de miala amin'ny maha-pasitera azy ajanony de lasa manao politika. Be dia be ny ohatr'izany. Za rehefa namalala teneniko anareo. Za zao rehefa izy koa ny amme aza fa raha zaty zany zao misy manome hoe toerana. Hoe toerana ambony mety mikarama be. Mety manana andraikitra ngeza be eo amin'ny firenena tampoka ohatra zany. De amin'izao ora sy fotoana iainantsika zao misy fivoriana conseil des ministres hoe za hoy zany mba lasa minisitra ohatra ny azy. Minisitra hoy ny azy zany. Fa amin'izao mampiantso ny filoham-pirenena hoe conseil des ministres amin'izao amin'ny sivy ora sasany. Mety ametra-pialana satria inona ny ametrahako fialana? Sa mba te hanao an'ity vavaka fiambenana kely misy olona 530 mijery ty. Alleluia. Ngery havana. Alleluia, zanahary ambony valera. Ny atao ngeny atao antsika mivanarana. Anarana hafa be mihitsy aloha mijerenareo. Atao antsika toy nisy anarana hoe tsy vola amin'ny babanao, afody vavanao. Tadidiko mihitsy raha zay. Sao de anarana masitsika be ohatran'ny fanovaina avy eo le izy. Zanahary ambony valera koa zao marina tianao. Zany ohatran'ny pasteur Denis Mock. Raha za zany zao hoe ty zany mba anona kely tsahovadina minisitra ianao mampina. Tena za zany misy miteny andao misy karama be tena amin'ny karama tsaiko tena fa mba hajanony am'izay io vavaka fiambenana io. Anao ohatran'ny tsy hajanoko ty ataoko hoe ty rehefa tapaka matetitetika mihitsy izy ty ohatran'ny mbola mihaisy izy tety any. Misy fotoana mangatsiky ny andro, mba manao lava tanana. Mbola eto misy fotoana mafana misy ventilateur mizigny bzzz etranany nesy mafana. Eto Alléluia. Alléluia. Za nge taloha mahatonga raha mitenareo zany, za taloha nanana faniriana mihitsy anao politika. Anao politika, nanana faniriana an'izany mihitsy taloha. De efa eritreritra hatramin'izay mihitsy za rehefa amin'eo de anomboka hiditra amin'ireny parti politika ireny de anomboka anao politika de hilatsaka député de any ambanivohitra anay any Ambatomanga mboty le mandehandeha kely any de mboty manao mitandrina manao asa soa, manao nanona manatsaratsara fianarana de mirotsaka de manao député. Na zao cousin maire an'Ambatomanga. Ny cousin maire an'Ambatomanga misy avocat fa manao politika. Misy sodako zay député manao politika. Sodako amin'ny cousine koa zany. Nanana fandrina mihitsy manao politika. Fa raha zao am'izay zao za efa nahita tsirony am'izao rehare amin'Andriamanitra zao, rehare amin'ny anaran'Andriamanitra, rehare amin'ny Jesosy zao. Saika mita bahoaka zany. Tena marina, tena loko. Inona ary no rehareako rehefa tonga Jesosy? Inona ary zao no rehareako
inona ary zao no mba holanjainy ety amiko tsy kiretikeriavana malala zany de teny aminao misy zavatra tediavina misy zavatra jerena kely amitsika ely rehefa avy Jesosy inona mba nandaninao ny andronao tety na Jesosy tonga na ianao seo fitsaran'Andriamanitra hiara eto amin'ity tany ty inona no azonao ho resahana inona mba azonao atao horehare za zao avandroany nahita olona bebe zao ny rongany misy zao fanenjehana kristianina misy kristianina dorana velona zao misy kristianina lefa evitanao le zavatra traka tany Afrika tany Soudan tamy izy iny alevina velona ny kristianina fatorana de asina milasaka ny lava de miandro de tofana tany de maty fa ay velona fotrana nreharehan'ireny olo re vao maty ny fotoana fatezana etiny anjelin'ny lanitra de fa manana rehare za kosa mato an'ny finoko alleloia nga zany nga misy équivalent zany hoe za zany nanao afavaka fiambenina andritra ny 10 taona mbola tsisy dikany zany da mioatra amin'ny ainana zany mahatonga antsika mila miazakazaka zany mahatonga antsika mila ny any zany ty asan'Andriamanitra tokoty tsy hoe corvée ny any Andriamanitra tsy faroka hoe anandevo anaty hoe tena tsy maintsy manao an'inona marary fa za mihitsy matsapa misy fotoana marary eto tam'ireny covid reny raha tadidinareo tsy tapaka ny fandarantsika n'Andriamanitra zany nefa nisy fotoana ohatry mino fa covid nazo fa narary eto aminareo tena ataoko tsy hoe kory farao Andriamanitra ke tsy maintsy manao atsan'Andriamanitra raha zany kapohako tsy izay fa zany zany mieritreritra an'le azo fijaliana entin'ny hafa mieritreritra an'le zavatra trehan'ny olona ny an'ny olona zany alevina velona vonoana misy pasteur tamy Pakistan tifirina efa fandroany tifirina voalohany izy de teneny hoe aza mivavaka tsoa aza mamory voryolona mitondra olona vavaka mbola tsy naiky mbola namory olona mbola mitory teny any de tifirina am'izay izy tamatrehany zany de maty fa iverinareo fa ohatrany ahoana ny reharehan'ireny olona reny tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra alleloia manana zavatra ngeza be vao miditra fotsiny izy tsy mila miteny tonga de pancarte be tya mato an' Jesosy ty tonga de mihoazy ny toerana mendrika le tsikiretika zany zavatra kely mety tamipastikevole vavaka fiambena sy mba fitako vavaka fiambena de ny olona tonga de pancarte be mihitsy hoe za mato an'ny tompo alleloia alleloia zao ravana malala maranako azy de ty teny ty aza varintsika miezaka ny devoly am'izao fotoana zao mameny olona ny zavatra mamiratra rehetrarehetra de za ny devoly omena ny olona ny volany voninahitra ny areny isan-karazany ary tena tsy miafafa mihitsy ny devoly am'izao manome zay olona samandao amin'ny finoana zay olona sa tsy rehareny amin'Andriamanitra tsy rehareny amin'ny azo fijaliana omeny na 4 miliara na 4 miliara mba inona ny tanjona am'izany o zareo mba hamoizan'iny olona iny ny zavatra rehetra omeny daholo ny zavatra rehetra zay ananany mba hamoizan'le olona ny zavatra rehetra fa mbola misy zavatra rehetra nge amboniny reny revany reny zany zavatra kely indrindry reny vola voninahitra rena sy ny tsisy reny ny kely indrindry reny fa ny zavatra rehetra votsitsy amperantanan'ny olona ny olona metrehtra nazo ny zavatra rehetra misy za misy fotoana mijery ny fiainan'ireo olona mpanan-karena reo misy an'ireny reportage kely momba ny fiainana mpanan-karena de varina mijery ny fiainan'andreo misy olona mpanan-karena be any avana mandeha manao shopping io vehivavy io mandeha hélicoptère izy andeha etsena de tamitamokizy tetedraka ohatra izy any États-Unis andeha ho any Dubai any sakafo marainaka tonga de jet privé de misy olona maka hôtel rehefa tonga amin'le hôtel izy olona malaza de tonga de tsy mandray olona io hôtel io tsy mandray rizany rehefa olona mpanan-karena be tao makao fizy rehefa makao izy ambony mpanan-karena reny tonga de tsy mandray olona de izy ony amin'ny alina efa misy olona miandro fotsiny eo amin'ny réception na miteny ary izy zao de zao hoe za zany zao de tetena hoe za zany te ilomano any anaty ranomasina de efa feno ekipa ao efa mijery zany misy ranomasina tonga de akaiky indrindra am'izao sady tonga de azo lomanosana am'izao contactena ny roplanina contactena ny compagnie mpitatena prestataire zay de rehefa tetena izy hoe za de tetena zany izy hoe za te hinana gâteau amin'ny ray maraina te hinana gâteau au chocolat misy an'izao
tena ny olona fotsiny izy dia tsy maintsy mahita an'izay satria manan-karena zany olona zany. Dia zany le retretiny olona fiainana hoe nanana ny zavatra rehetra izay ataony ny devoly zany mba hamotsora anao ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra aiza ny ahitana an'izany? Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny Jehovah Andriamanitra, ao amin'ny Jesosy ny ahitana ny zavatra rehetra. Da hitanao izao mahita ny zavatra rehetra. Mbola pahany ary ny hitako koa fiadanam-po, filaminan-tsaina, fifaliana, fahasalamana, haleloia, fanantenana ny amin'ny ho avy. Misy zavatra mitranga androany tsy inony ihany no mandona ny saiko fa resin'le fanantenako izaho tsy maintsy tafavoaka. Za tsy possible hamono teny zany intsony, tsy possible. Vao nahalalan'i Jesosy ahako dia tsy possible amiko intsony zany hoe hamono teny zany. Tsy fantatra fa ninona lalovako androany dia iny ho vita fa za manana tenaina ary zay ny reharehako. Ao amin'ny Jesosy ny reharehako dia tiako izy dia faly hamanana azy. Nakasikinao hoe zany toroteny zany aza velanao misy reharehanao afa-tsy ny filazantsara. Alleloia. Tsara be le tenin'ny Paoly teo fa misy reharehako izy amin'ny fiavian'i Jesosy amin'ny andron'ny tompo. Dia teny aminao ianao hoe manana rehareha amin'ny andron'ny tomponao. Ataovy zany androany. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana ka nakasika anao ny zavatra voalaza teto dia afaka mizara fahatsapana ianao. Io ny kantoko radio kiradio. Misy zavatra ve azonao ambara androany misy zavatra ve azonao lazaina? Raha misy ny azonao lazaina izao ny fotoanan'izany. Alleloia. Dia afaka miantso ianao. Inona no azonao ambara? Inona no azonao tenenina? Alleloia. Dia afaka miantso avy hatrany ianao dia izay miantso dia ampidiriko avy hatrany. Alleloia. Moka tsy misy reharehanao fa azy Jesosy. Ny fifaraisana amin'Andriamanitra, ny fahalalana azy zany ny important indrindra amin'ny fiainana. Aza misy mirehareha afa-tsy amin'ny anaran'Andriamanitra afa-tsy noho ny fanananao an'i Jesosy. Raha ireharehanao manomboka androany tsy ny tomobilinao intsony ny reharehanao fa ny fanananao an'Andriamanitra. Ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra, ny fahafataisan'i Jesosy ho anao, zany ny rehareha zany. Hotahin'ny tompony antsika mianakavy. Alleluia. Satria piditra olona mizara fahatsapana. Alleluia. Raha efa ao ary i ranabavitsika Marina Tiana dia andao ary mitsika azy avy hatrany ny fitenenana. Inona ary ny azonao ambara Marina Tiana anao ny fitenenana? Naso aloha vetsety naso misy kely zay kalo anao fitenenana Marina Tiana. Zay zao vao maheno zay anao fitenenana. Makasitraka pasikety dia makasitraka raha kamokiny ny tena nanamarika anany ny zavatra ny teneny ny olona manana an'Andriamanitra dia tsy tia miankinkina amin'ny olona zany ny zavatra ny tenen'ny mpandoko hoe ny olona manana Andriamanitra dia tonga izy dia avotan'Andriamanitra zany amin'ny zavatra mahamory azy mihoatra ny fampafitan'ny olombelona namany. Dia efa tena namarika anany teo amin'ny pastera hoe zava-poana ny harena sy ny fahendrena fa ny fitokiana amin'Andriamanitra ny tokony reharehantsika dia ny reharehantsika kristiana koa dia ny azo fijan'ny Jesosy Kristy dia mandevitra ny zavatra rehetrarehetra rehefa Andriamanitra ny reharehantsika dia vonita. Alleluia. Makasitraka indrindranao Marina Tiana tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Jesosy amaly fitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany. Za mihitsy fa tonga dia iran'ny tenenina soandolahy io ataontsika rehefa avy eo tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy iny no ataontsika rehefa avy eo. Alleluia. Satria piditra olona hafa manaraka indray mizara fahatsapana manaraka ary ka rehefa ao ary Aingidina Rodriguez inona ny azo ambara misaotra betsaka ranabavy Marina Tiana tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Any Rodriguez indray ary zao fitenenana inona ny azonao ambara?
Mankasitraka pastera nanome fitenenana dia manonona fetana Jesosy mamitsika rehetra. Mankasitraka nareo minadakota amin'ny tenin'Andriamanitra nakasika be an'andro any dia hoe misy ny problema tena hoe tsy vita mbola intsony. Dia efa azo atao kosa nefa manantona problema amin'ny anaran'i Jehovah. Dia faharoa ilay hoe tsy afa-baraka izany tsika raha Jehovah no ataontsika rehare. Dia rehefa Andriamanitra no rehare antsika dia mandevotra daholo ny zavatra rehetra. Dia ny farany hoe ny devoly zao mandefa zavatra mamirapilatra manitsidina dia be mihitsy ny olona amin'izao no voasarika amin'ireny zavatra ireny fa aokontsika tsy voavitaka amin'izany fa i Salomona raha ny mpanjaka anisan'ny nanan-karena indrindrany sady nanam-pahindrena mpandrasa izy fa zava-poana daholo ny zavatra rehetra fa raha ireharentsika dia Jehovah Andriamanitra irery ihany. Dia izay nakasika dia tahiny Jesosy. Amen. Aleloia be mankasitraka anao ranabavy Ingrid Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Dia Jesosy amaly fity anao dia mitombositra tsy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Satria piditra olona fa manaraka indray ary. Izy indray ary manaraka ao rehefa indray ary raha latojo dia inona indray ary no olazaina inona ny ambaranao androany ianao fitenenana. Efa ato raha latojo makengre aretiny amin'ny Jesosy ny fizarana fahatsapana. Aleluia. Finaritra. Tany Jesosy tsika rehetra dia misy betsaka anareo mianatra amin'ny toriteny pastera tena nakasika be. Ny voalohany nakasika an'any ilay hoe raha irehare atsika dia tsy amin'ny voly, tsy amin'ny harena. Satria Solomona nanan-karena indrindra, nalaza indrindra, nanana fahendrena indrindra. Nefa izy ny teny hoe zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra. Izany hoe na vola na harena n'inona izany na vato maro dia zava-poana. Dia tena nakasika an'ilay hoe epistely nasoratan Paoly teny hoe raha irehare ihany dia ny amin'ny Jesosy. Irehare ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia amin'izay ianao rehefa tonga Jesosy amin'izany fotoana izany dia izany ny rehareanao ianao fa nirehare tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy. Aleluia. Fa misy zavatra ho rehareana rehefa tonga. Dia tena nakasika anahy koa hoe tena tokony hanao asan'Andriamanitra tsika satria ny olona maty ho an'i Jesosy any amin'ny Pakistan sy ny sisa ireny tena nahita an'ireny koa pastera tena nampivarahotsana tena tsy hoe nampivarahotsana manahoana moa fa hoe mahita an'ireny dia hoe kely marina ny zavatra vitantsika no zavatra vita an'ireny satria tena manolotra ny eny izy tena firina bazy ny sasany vona totopana ny tany izany tena mieriserisana azy fotsiny tena efa hoe tena sarotra mieriserina izany nefa dia tena niainana tena mafy mbola vao may nampandroso sy nampirisika hoe aloha tena irehare momba an'i Jesosy aloha tena hitory ny filazany tsara hozy Paoly teo hoe tsy sara mihitsy aho izy hitory ny filazany tsara satria izany mba vitantsika kely mba vitantsika dia aleo atao. Aleluia. Dia tany Jesosy rehetra. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy amaly fity anao dia mitombositra tsy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Tsika piditra olona fa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Aleluia. Aleluia. Rehefa ao ary ranabavitsika Jonalda dia izy navelantsika mizara fahatsapana. Inona ny azonao ambara androany ary ianao fitenenana? Maheno ve pastera azafady? Maheno tsara. Mankasitraka pastera nanome fitenenana, mankasitraka anareo mianadako mitoriteny fa tena mahakasika be ny zavatra azo fitenenandroany dia atsika tsy tokony hoe hideratena na hoe irehareha amin'ny fananana eto ambony tany na hoe voninahitry na hoe haja eto ambony tany fa zava-poana reny. Fa raha ohatra hoe irehareha atsika tokony hoe irehareha fananantsika an'i Jesosy Kristy maty ho antsika. Dia mankasitraka dia teny Jesosy. Aleluia. Mankasitraka ninanao ranabavy Jonalda dia Jesosy amaly fity misaotra ny fizarana fahatsapana. Jesosy amaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Tonga dia iny ny raha ataontsika
Sotrany sandolana angataka ny tety fa ty mihitsy ny mety indrindra amin'izany. Haleloia. Tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy. Dia aoriana zany tsika tonga dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Alleluia. Mirofinaritra misaotra ny rehetra ny zara fahatsapana. Jesosy hamary fitena rehetra. Indao ary ianao antidytsika dia hivavaka avy hatrany tsika aorianan'izany.
Alléluia. Misaotranao Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay a. Misaotranao Jesosy ny amin'ity fitahinao ny fiainanay tamin'ity androany ity a. Mahatotosa somatsara indray izao fandarinay izao. Tena nianja misaotra sy mivoninahitra anao satria tsy tapaka ny fandarana. Mety tsara ny connexion anay na ny teto amin'ny fiangan'ny fandarana nantanay tokantrano tsirairay avy tany. Voaray ny afatra. Misaotra Jesosy malalo. Misaotra ny amin'ny tolotsaina ny fanenao masina ihany koa tao anatin'ny toloteny rehetra izay natao androany. Dia taio ary Jesosy izany teny izany mba ho voatahirany am-pon'ny olona tsirairay avy. Mba tsy ho verimaina, mba tsy ho latsaka an-dalana. Fa tena hoe amoa avy zato eny arivo manam-pataperina ty anatin'ny tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy malalo. Androany dia afaka manokana ho andry izay miatrika ady sy miatrika olana. Avelomon'ny fanantenana izy ireo Jesosy. Dia ataovy ho avy ny fotoana. Ho tsarovana zany ady izay lalovana zany dia irehare izy manao hoe vavaka ny natoy izao aho. Jesosy tonga teo amin'ny fiainako ny natoy izao amin'ny fiainako. Ary ho avy ny fotoana ho avy any amin'ny rao lanitra dia mba izay tsirairay avy reto Jesosy anana zavatra ireharehanany amin'ny anaranao daholo. Misaotra Jesosy a. Voninahitra anao dia taio zany teny zany a. Ho boboka ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Dia laza sy misaotra ny voninahitra ho anao ka izay tena tonga teto dia ianao any amaly fity azy ireo. Valoisoa Jesosy ny fandokavan'izy ireo a. Ary ekane mba raha misy olona eto mikatsaka zavatra, miandrana zavatra avy aminao dia mihoatra noho izay neritreretiny ane ho ataonao tovy amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Alléluia. Amen. Ndao-pandrotsika lalantsika Jonathan hivavaka ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao a. Jonathan, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasteur name fitenenana dia hiaraka hivavaka ary sika. Jesosy malalo, misaotra betsaka anao Jesosy satria dia totosa somatsara indray Jesosy ny fotoana androany a. Dia misaotra anao Jesosy ny amin'izany teny zany a. Kanefa izay Jesosy tena tsy rehare amin'ny tenanay Jesosy, ny amin'ny fahalalànay, ny amin'ny fahaizanay, ny amin'ny volanay, na amin'ny zavatra anananay Jesosy a. Fa dia ny anaranao foana ihany Jesosy no ataonay ho rehare Jesosy a amin'ny fiainanay iray manontolo mihitsy Jehovah Ray Manarao. Dia ankehitriny ihany Jesosy dia mitondra mbavaka ny firenenay koa. Tsisy miafina aminao Jesosy izany firenena izany dia tena hoe apetraka eo am-pelatananao foana Jesosy a. Tena hoe jerevo malagasy iray manontolo Jesosy, jereo ireo mpitondra hatramin'ny kely indrindra Jesosy izany mitondra any amin'ny fokontany hatrany amin'ny président Jesosy dia tena hoe atahotra anao Jesosy, tena hoe anaonao lohalaharana tsy ho variana ny amin'ny vola Jesosy araka ny teny teo satria tsy mitondra makaiza izany vola sy harena izany fa mba tena hoe atahotra anao Jesosy mararao. Dia tena hoe izany firenena izany Jesosy tena hoe hanompo anao hitodika any aminao satria izay ihany Jesosy ny afaka hamonjy ny firenenay satria raha mbola mifanompo-tsampy, mbola ny fahalalana sy ny zavatra ohatr'izany Jesosy tsy afaka hamonjy ny firenenay izany fa ianao irery ihany Jesosy no mpamonjy tsara indrindra. Dia ankene Jesosy ny fondro malagasy mba tena hitodika any aminao hiantoraka any aminao ilay Andriamanitra mpamonjy Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany mamindra fo amin'izany firenena izany Jesosy marala. Dia ny voninahitra dia atolotra ho anao foana satria miendrika anao izany tompo maralazara indrindra. Alléluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka ny rahalahy Jonathan tsika tanjavavaka mamy be eo amin'ny firenena izany. Ho tanteraka tokoa anay izany. Misaotra Jonathan dia misaotra koa ny ranabavy Makirina tamin'ny tolotena dia misaotra tamin'ny ranabavy Sinavda tamin'ny vavaka mamy fanomboana. Misaotra anareo ihany koa izay nizara fahatsapana ary misaotra anareo rehetra izay tonga teto androany. Jesosy amaly fity. Raha mbola tsika amin'ny rao lanitra Jesosy dia nendrinetsika rapitso. Raha tonga izany dia afaka mionjapeo akira teo anao ny akira teo point radio andohany totoraka5.com misy tolotetsika ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Sa mety ahiny tompo daholo mankasitraka tompoko. Alléluia.
Amen.